Nifandraiky amin'ny drafitra natao ny taona 2024 dia mitohy-hatrany ny fanatanterahana ny fanohizana sy fahamailona amin'ny ady atao amin'ny Valala. Asa iarahan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny IFVM na ny ifitoerana famonoana ny Valala eto Madagasikara sy ny FAO. Sapanarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena. Ny drafitrasa ao amin'ity ady atao amin'ny Valala amin'ity taona 2024 ity dia kendrena hatrany amin'ny 4 litatra ny fanafody chlorpyrifos 240 ULV. Fanafody ampiasaina arakotra velaran-tany hatrany amin'ny 4 hektara misy ireo andiam-balala eto amintsika. Hatreto 7 litatra no efa tonga ny taona 2022. Ho fanampin'izany, vokatry ny fiaraha-miasan'ny fanjakana Marokana, Madagasikara ary ny FAO dia noraisina tamin'ny fomba ofisialy ny 20 Aprily 2022 teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato Antananarivo indray ny fanafody famonom-balala 4 litatra ao anatin'ilay 9 litatra fanomezana avy amin'ny fanjakana Marokana ho an'ny firenena Malagasy. Tsika koa tsy afaka matoritorina miandriandro fa tsy maintsy foana koa tsika manohy ny famonoana andreo Valala ireo amin'ny arakaraky ny ataontsika hoe ny taonany. Misy le hoe mbola kijetra dia misy ny karazana fanafody ampiasaina amin'izay. Misy ny efa mananelatra dia reny fanafody ampiasaintsika, misy fanafody ampiasaintsika toy ireto zao fotoan'izao tsika dia mbola misy ireo Valala efa mananelatra zany zay ho traitentsika miaraka amin'ny hélicoptère. Misy hélicoptère zay arahana amin'ny FAO miaraka amin'ny FVM zay manao ny famonoana Valala amin'ireo faritra zay ahitantsika an'izany ary tika ny mamerina kely fa any amin'ny faritra le atao hoe Gregarigène zany hoe faritra atsimo, Androy, Anosy, Manja sy manodidina rehetra any dia mbola misy ka tsy maintsy ataontsika izay amin'io satria araka ny nambarako teo dia efa misy ny vokatra avy amin'ireo fizarana masomboly natao tamin'ny voalohany taona dia hita fa efa misy fanantenana zany no azona vokatra nefa tsy maintsy mametraka an'izay fiarovana an'ireo volo ireo tsika mba hisy ho an'ny olona, mba hisy sakafo ho an'ny vahoaka ny faritra atsimo. Marina fa ireto fanafody famonom-balala ireto dia mitandro sy manaja ny fiarovana ny tontolo iainana tany amin'ny toerana ny afiny ary tsy latsa-danja amin'izany ny atsika eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fanajana ny kalitaon'ny fanafody izay voamarin'ny laboratoara ary ny kendreo telotota Madagasikara, Maroc ary ny FAO.